Ifaly tafahoana amintsika indray amin'ity andro androany ity. Raha ireo fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy dia ntsika anaraka fampahirezana iray indray. Hoentsika mampahirytsika eo mpamakivakiana izao fiainana fiandrasana an'i Kristy eny amin'irao lanitra izao. Nondrika alohantsika ivavaka. Masinao misotranao izay no mitombontso nomenao anay, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Tehirizo ho anao izahay, ary eo ka mifanahinao hitary-dalana anay ho amin'ny marina rehetra. Tonononay izany mivavaka izany amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Timoty voalohany toko voalohany ny andiny 5:20. Timoty voalohany toko voalohany dia ny andiny 5:20. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Mahatoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga dia ty ambonin'ny tany Kristy Jesosy amonjy ny mpanota, ary amin'ny reny izao noloany. Raha hojerevantsika izany teny izany, Paoly nanoratra azy, dia miresaka izy, mahatoky ozy izy ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra. Ny hevitra izany teny izany dia ny hoe tsy tokony hisalasala ianao ny amin'ity teny ity. I Paoly izany eto dia nahatoky ary tsy nisalasala ny amin'ity teny ity. Tonga dia ty ambonin'ny tany Kristy Jesosy amonjy ny mpanota. Miara-manaiky ny olona rehetra fa tonga tety ambonin'ny tany Jesosy. Namonjy ny olona teo amin'ny hazo fijaliana izy. Ary ny toyny dia ozy izy hoe ary amin'ny reny izao noloany. Paoly zany dia mahazo antoka ny teny izay nyteneniny fa izy no lohany, izy no lehibe, izy no sefon'ny mpanota, ary azo ny antoka izany teny izany. Raha mijery amin'ny dikateny anglisy isika ao amin'ny King James Version dia mahita isika fa mazava kokoa ilay dikateny. Ozy izy hoe amin'ny reny ozy izy dia izao no sefony. Sefony inona io? Sefony mpanota. I Paoly zany dia nilaza ny tenany fa izy no lehibe ny mpanota, izy no sefo ny mpanota, izy no voalohany amin'ny mpanota, ary azo ny antoka zany, tsy nisalasala izy, dia ambarany amin'ny fomba manokana. Izany teny nambarany izany. Raha mijery nefitsika amin'izany teny izany dia hoe i Paoly raha mpitaina amiko, manahoana ny finoan'i Paoly, manahoana ny fanarahan'i Paoly an'i Kristy. Kanefa i Paoly dia milaza ny tenany fa izy no lehibe ny mpanota, izy no sefo ny mpanota. Misy zavatra ohatran'ny manjavozavo ao anatin'izany teny izany. Mety hisy olona hevitra mihitsy fa i Paoly anie ka niara-niaina tamin'ny olona masiny, olona anisan'ny mpitondra fivavahana daholo niaraka taminy. Kanefa izy dia mijoro vavolombelona fa izy dia anisan'ny lehibe ny mpanota, sefo ny mpanota. Ao Kortianina 2:5-5:20 dia mampiseho ireo teny ireo fa i Paoly dia anisan'ny mpanota, ary tsy voatery niara-niaina tamin'ny olona masina araka ny heverantsika fa olona masina i Paoly. Donc efa kitsika izany Kortianina 2:2 dia ny andininy. Kortianina 2:2 ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Intelo nokapohina tamin'ny hazo ao, ndray maka no toram-bato, intelo ny vaky sambo, ndray andro sy ndray alina no nitoetra teo amin'ny lalina. Nandeha matetika aho, saiky nahita loza tamin'ny ony, saiky nahita loza tamin'ny jiolahy, saiky nahita loza tamin'ny tompotany namako, saiky nahita loza tamin'ny jentilisa,
saiky nahita loza tao amin'ny tanànao, saiky nahita loza tany anefitra, saiky nahita loza tamin'ny ranomasinao, saiky nahita loza tamin'ny rahalasantoka, tamin'ny fisasarana sy ny fikelezanaina, tamin'ny tsy fahitantoro matetika, tamin'ny anohanana sy ny etaeta, tamin'ny fifadikanina matetika, tamin'ny atsika sy ny fitanjana. Raha mijery ity teny ity sika dia milaza izany teny izany hoe i Paoly dia tsy niaraka fotsiny tamin'ny olona izay noheveritsika fa olona masina sy ny mpaminany, fa eto izy dia niaraka niaona tamin'ny rahalasantoka, tamin'ny jiolahy, tamin'ny tompotany sy ny maro isan-karazany. Eto zany dia Paoly dia aza mihevitrytsika hoe olona masina izy, fa i Paoly dia milaza ny tenany fa izy no sefo ny mpanota, lehibe ny mpanota. Mila fandalinana ity teny ity, satria misy zavatra tsy de mazava zany ao anatiny zany teny izany. Ny fantaniana mipetraka dia ny hoe lehibe ny mpanota, oviana moa izy no ny teneny io fa izy no lehibe ny mpanota. Marina ve io fanambarana io fa tena lehibe ny mpanota tokoa izy? Sa fanetretena ve ny tiany ambara? Sa fiatsaram-belatsia? Inona ny marina sy tsy marina amin'ny Paoly? De ho valentsika izany fanontaniana izany. Oviana moa izy no nilaza io teny io. Ny boky nosoratan'i Paoly dia teo amin'ny 5 ka hatramin'ny 9 tao aorianan'i Jesosy Kristy nanoratana izany boky izany. Ary rehefa niteneny io teny io izy dia tamin'ny fiafaran'ny fiainany, efa namaraparana ny fiainany Paoly no niteneny hoe am'reno izy dia izao ny lohany, izao no sefon'ny mpanota. Tamin'ny fiafaran'ny fiainany. Vao maika lalina izany toe-javatra izany satria raha ny tokony izy dia tokony hoe taty amin'ny izy niova fo, kanefa vao maika amin'ny fiafaran'ny farany mihitsy izy nanambara fa izy ny lehibe an'ny mpanota. Ao amin'ny Titosy 4:7 dia zao ny ambarany teny: fa isika koa dia adala fahiny, tsy nanaiky, voafitaka, dia andevo ny filana sy ny fahafinaretana maro, ary velona teo amin'ny lolopo sy ny fialonana, sady ala no ny fakahala. Fa rehefa niseho ny fahamorapon'Andriamanitra mpamonjy atsika sy ny fitiavan'ny olona, dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindram-poko kosa no namonjeny atsika tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny fanahy masina. Eto zany dia miresaka izy va ny toetra Paoly tany aloha dia andevon'ny filana, fahafinaretana maro, velona tamin'ny lolopo sy ny fialonana. Ary zavatra niainan'ny Paoly zany zavatra izany. Timoty 1:2 ny 12 sy ny 13. Timoty 1:2 ny 12. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra: misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika aho izay nampahery ahy fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin'ny fanompona. 13. Dia izao izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanenjika sy mpampahory, kanefa nahazo famindram-po aho satria tamin'ny tsy fahalalana no nanaovako izany noho ny tsy finoana. Inona ny tiany Paoly ambara amin'ny hoe lehibe ny mpanota? Fantatritsika ny fiainan'ny Paoly tany aloha, kanefa aty amin'ny fiafaran'ny fiainana izy dia milaza fa izy ny mbola lehibe amin'ny mpanota. Inona no tiany ambara? Marina ve io fanambarana io? Raha marina io, nahoana izy no nanambara hoe manahafa tahaka ny anahafako amin'ny Kristy ao amin'ny Korinthiana 1. Midika ve zany fa i Kristy koa dia lehibe ny mpanota? Sa fiteny entina maneho fanetretena fotsiny ilay hoe lehibe ny mpanota? Raha mijerytsika amin'ny Efesiana 4:7 dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Efesiana 4:7 dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra: eny izao izay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra. Teny maneho fanetretena. Tamin'ny voalohandohan'ny taona 80 izy no nilaza an'izany. Izao izay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra. Mahatsiaro zany Paoly fa izy rehefa maneho fanetretena zany Paoly dia io
ny teny mampiseho fanetretena. Inona ny tena tiany ambara am'le hoe lehibe mpanota ary zany hoe sa maneho fiatsaram-belatsihy hoe tia iseho fotsiny izy hoe mba zany lehibe mpanota sy ny sisa. De hitantsika fa tsy mahay miatsara velatsihy Paoly. Galatiana toko faharoa. Galatiana toko faharoa. Galatiana toko faharoa 1:12. Ary noho ny tonga tany eto Kefasy dia nanohitra azy ny fanatrika aho satria hita fa nanatsiny izy. Fa fony tsy mbola tonga ny sasany avy tany am' Jakoba dia niara-ny hinana tamin'ny jentilisa ihany izy. Fa noho ny tonga ireo dia niatakataka izy ka niala satria natahotra ny momba ny famorana izy. Ary ny jiosy sasany koa niara-ny tsara velatsihy taminy ka Barnabasy avy aza mba voatona ny fiatsaram-belatsihy koa. I Paoly ry ava-malala dia tsy manana an'izany toetra miatsara velatsihy zany. Raha mijery tsika eo amin'ny asan'ny apôstôly. Izay apôstôly toko 5:10. Diny 4:30. Ary rehefa afaka andro vitsivitsy dia hoy Paoly tamin'ny Barnabasy, andeha isika hiverina mangany rahalahy any amin'ny tanàna rehetra izay efa nitoritsika ny tenin'ny tompo ahitantsika izay toetrany. Ary tiany Barnabasy nitondra ny Jaona izay atao hoe Marka hiaraka aminy. Nefa nataon'i Paoly fa tsy tokony hoentina miaraka aminy izy satria nandao azy tany am-Pamfilia ka tsy niaraka taminy ho any amin'ny raharaha. Paoly tsy mahay miatsara velatsihy. Raha mijery eto tsika dia nizary izy ireo. Aleo ianao miaraka amin'ny anina miaraka amin'ny anina satria izy nanary tary. Tsy mahay miatsara velatsihy Paoly. Tsy fiatsaram-belatsihy zany le teny eto hoe izy no lehiben'ny mpanota. Inona marina nefa zany no tiany ambara. Inona ny hevitr'ilay hoe lehiben'ny mpanota. Raha mijery ny tantaran'i Paoly isika, ny fiainana ny lalovan'i Paoly dia azava amintsika ny valiny zany fanontaniana izany. Voalohany dia Paoly dia lay mihevitena fa masina mihoatra noho ireo fariseo. Ary izay no nahatonga azy nanenjika ny fiangonana. Mihevitena ho masina izy. Tany am-panombohana zany Paoly dia nihevitra ny tenany fa izy ny masina indritra. Rehefa mijery ny tantara indray nefa tsika ty ao aririna dia avy eo izy mbola niteny hoe zaho ozy izy lay apôstôly izay tsy nofidian'olona. Mbola misy fizahozahoana, misy avinavina ao anatin'izany teny izany. Fa somary mimidina kokosa nefa ny degré an'ilay izy. Tamin'ny voalohany izy dia mihevitena fa izy masina indrindra dia nanenjika ny kristiana izay tsy miara-dalana aminy. Taty manaraka izy dia izy indray lay hoe zaho ozy izy lay apôstôly tsy nofidian'olona. Zany hoe nanava-teny izy zany. Ary rehefa taty aoriana izy ao amin'ny Koritiana voalohany toko 5:7. Koritiana voalohany toko 5:7 dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa izao dia ambany indrindra amin'ny apôstôly ka tsy mendrika atao hoe apôstôly. Ambany indrindra amin'ny apôstôly. Nanomboka mimidina ihany zany, manetry teny izy, mihevitena masina indrindra, avy eo mihevitena fa izy tsy mba nifidian'olona, ary avy eo izy dia efa nahatsapa fa izy no ambany indrindra amin'ny apôstôly. Ao amin'ny Efesiana toko 7:9. Efesiana toko 7:9. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Eny izao izay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra. Izay kely indrindra amin'ny olona masina rehetra. Nanomboka nahatsapa teny izy fa raha misy olona zany eo dia izy no kely manomboka mahatsapa teny. Ary ny dingana farany ao amin'ny Timoty voalohany toko 1:12. Io ny tenen'ny farany. Inona izay tenen'izay raha mijeritsika. Dia ahoana ozy izy mahatoky ka tokony ekena fakasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga dia ty ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary amin'ireny izao ny lohany. Izao ny lehibe amin'ny mpanota. Aty amin'ny farany fiainana zany izy dia nahatsapa fa izy no mpanota indritra. Tary amin'ny voalohany izy dia nahatsapa fa izy no olo-masina. Avy eo izy dia mihevitena fa tsy mba fidian'olombelona fa fidian'Andriamanitra. Dia avy eo izy nahatsapa amin'izay fa izy ny ambany indrindra amin'ny apôstôly. Ary rehefa nidina amin'ny dingana manaraka izy dia izy ny kely amin'ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra. Ary amin'ny farany izy dia nahatsapa teny fa izy no lehibe. Sefo ny mpanota. Lehibe amin'ny mpanota.
ry ava malala raha mijery an'izany tantaram-piainam-poly izany tsika dia afaka manatsoaka lesona raha mijery tendrombohitra anankiray isika eo anoloantsika dia ry aty lavitra ty tsika mitazana an'ilay tendrombohitra dia ohatran'ny kely ilay tendrombohitra fa rehefa mandeha manakaiky an'io tendrombohitra io tsika rehefa tonga eo ambaniny zany tendrombohitra izany dia bitika sy kely indrindra ary ohatran'izany koa ny fiainana ny lalovan'Paoly. Paoly rehefa lavitra ny Kristy izy lavitra ny Kristy ny toerana nisy azy dia no heveriny fa bitika noho izy Kristy. Kanefa rehefa fanakaiky tamin'ny Kristy izy na tsono Kristy izy na niasa ho an'ny Kristy izy na nompo an'ny Kristy izy ary tsy niala tamin'ny Kristy ninona zavatra niatra tamin'ny fiainany dia rehefa tena teo akaiky ny Kristy izy dia nahatsapa fa tsisy dikany ary lehibe ny mpanota. Raha mijery ny fiainana izy dia fahotana hatrany atampin-doka hatrany am-paladia. Ny olona anankiray zany rehefa lavitra ny Kristy dia tsy mihevitra ny tena no mpanota mihitsy izy fa rehefa miaraka amin'ny Kristy ianao rehefa manakaiky an'i Kristy ianao ary eo akaiky ny Kristy no ao anatinao dia mahatsapa teny ianao fa mpanota ny fiainanao. Tsy mahita ny fiainan'ny hafa-tsony ianao fa ny fiainanao no hitanao feno fahotana akaiky an'i Kristy miaraka amin'ny Kristy ary izany digana ny lalovan'Paoly. Rehefa teo amin'ny fiafaran'ny fiainan'Paoly dia nahatsapa fa izy no lehiben'ny mpanota. Filipianina toko faharoa andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina. Filipianina toko faharoa andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina. Aoka ho ao aminareo zay saina zao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofohana ny tenany tamin'ny nakany endriky ny mpanompo sy nahatongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Ry ava malala ny olona anankiray rehefa miaona amin'i Jesosy dia mahatsapa tena fa mpanota izy. Tadidintsika tsara ny tantaran'ny Isaia efa nahita ny voninahitry Andriamanitra izy dia ozy izy hoe lozako fa lehilahy malotomolotra. Fa isika rehefa tsy mahita amin'ny fiainantsika hoe mpanota dia mbola lavitra ny Kristy. Inona zany ny dingana tokony ataontsika ny anaraka ny dingan'i Paoly? Mila manatona an' Jesosy isika. Mila mbola miara-dia amin'i Jesosy isika. Ary tsy mahita ny hafa intsony matetika ny olona antsika dia mahita ny tsy fetezana eo amin'ny hafa isika fa ny eo amintsika indraindray dia heverintsika fa tsika masina indrindra. Any am-piangonana ohatra, any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny toerana izay iainantsika kanefa mbola lavitra ny Kristy itsika. Fa rehefa isika no akaiky ny Kristy dia hitatsika daholy ny fahotana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ry ava malala amin'ity androany ity dia nahasa Paoly ny teny teo amin'ny fiainany, teo amin'ny fiafaran'ny fiainany la izy zay lehibe ny mpanota dia nahasa ny teny izy teo amin'ny fiafaran'ny fiainany nanao hoe efa niady ny ady tsara aho, nahatanteraka amin'ny fiazakazahanao, nitahiry ny finoanao hatr'izao dia tehirizina ho azy satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny tompo. Mpitsara marina ho aho amin'izay andro izay ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tiany fisehoaniko. Nahasa ny teny an'izany teny izany izy eo amin'ny Timoty faharoa toko fahaefatra andininy fahafito sy fahavalo. Niady ny ady tsara aho, nahatanteraka ny fiazakazahako aho. Izany ny dingana ny lalovan'Paoly ary nahatsapany fa izy lehibe amin'ny mpanota. Ny fanontaniana mipetraka amintsika dia ny hoe inona eo amin'ny toetra anatin'ny fiainako no maneho ny toe-tsaiko isan'andro fa izaho dia lehibe ny mpanota. Sa indraindray ve tsika dia mieritreritra fa tsika lehibe ny olo-masina, mihevitena fa tsika dia masina amin'ny olona rehetra izay manodidina atsika. Egany mba tso amintsika tso izany toe-tsaina izany hivavaka isika. Ray masino esoritsy ao anatina intsony zany toe-tsaina izany. Mbola lavitra anao izay tompo, ampio izay anakaiky anao ary tehirizo anao izay. Tolonay mivavaka amin'aranao Jesosy. Amen.